Maro ny lesona azo tsoahana atao anatin'ireny zava-nitranga tamin'ny 1 reny raha ny fanazavana nentin'ny profesora Ralson Roger izany mpikambana atao anatin'ny antoko politika Hervelona tokony handray lesona zany ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao izy mba hisorohana ny zava-misy toy ny tamin'ireny taona lasa ireny. Ny lesona voalohany aloha dia le firaisan-kina ndraina tokoa ny mpitarika ary tsy mba nisy resaka hoe iady perana fa dia ahoana ny ampambony tolona dia ahoana koa ny ahafahana fanakalo hevitra ny fitondram-panjakana. Zay ny ezaka nataonay nefa moa malahelo mampalefa nanao be marenina ny mpitondra tamin'izany dia ary voafitaka ny filoham-pirenena satria eo amin'ny présumé maraina no tonga ny TV eo maka sary sisona dia iny no entin'ny zala tany amin'ny président dia voafitaka izy. Fa raha ohatra ngamba izy nanaiky anao le convention voalohany dia tsy nisy reny le 10 aogositra reny fa vita moa 10 aogositra nisy raha latsaka zay vao nitanterahana le izy lesona ray zany zay tokony mihaino zany ny mpitondra rehefa misy ny tsikera fa tsy hoe koa raha tsy foana misy ny tsikera ary ny olona milaza koa hoe mety koa tsy dia mety foana koa. Ny lesona faharoa dia maro tamin'ny namanay nefa taty afara no namadika ary rafitra napetraka tamin'izany tamin'le taonina le convention dia rafitra nafahana nametraka ny fo teo amin'ny toerany ihany ary afahana koa zany nanatanteraka zany ny fifidianana malalaka tsisy osoka mihitsy. Fa rehefa tonga ny fitondran'ny republika ny professeur Zafelbera dia teo no nisehony le famitahana nataon'ny sasany zany hoe mety olona nisofoka tao ngamba izy reny anakorotana n'le tolona fa mazava fa professeur ary président pasteur Andriamanjato no président ny Atenmera tena konina keo prime ministre fa rehefa tao amin'ny Atenmera dia tao sady efa nisy ny vadika sy nisy ny fividianan'olona dia lesona faharoa kosa hoe mbola mitohy hoe foana hatramin'izao zavatra zany ka mampalahelo dia mampalahelo tokoa.